Alléluia. Alléluia. Et voilà, faire mes rabats qui n'ont rien à mes rabats yanko andos et manara kan fata na napta indaf. Tout pongue batika seraya benaiza naiza tuer na misatikan. Ftona le pewatikan dai ftona nitia. Tendoti ki sangan anumana ftona itunda babakan yamzan. Ayo mbola msotano ndai zati fanta taifa ftona le pea fana ndai tena we murayam no fana ndai tena we mieko ke tona tieno ndai amteniti afana itera sakalaza no detse tu pumalala de tunget sai de fanatra vela sumasina wano ndai kanizanje so sumalala de ndetse sai tena we mangata kanda infana ino masina umayere nge ichaska mfuna itira rai tena we kasise de so sai tsanze rita tsara kan stapunao ungo tireta tsara kan stapuno de so sumalala batena we anna fuma diuza yari anna fuma goro kyanku rano poloza yam teniti de so sumalala kai dira sakalaza narno masna de nola de manta zem tete on pon fidiaran ino yanko ni chaska mfun sira rai sati fanta tsai fara yet sera nda inteno de so sumalala de noni fam teni opun sira nda yam teniti rai tera no de so sumalala de tena okatena tera no fuma goro ka de sosia yeta no twetan fane masno ma yere ngen o amir zo tweran zo I chaska tsara yanku. Alléluia, msota de sosia non tera fnai tamadak sai. Alléluia, amen. Et donc il te comme afan tout bon et donc il te terrasse. Sandra, 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 reste toi et moi pour fidelana, Sandra, rimasna. Dora tiga text and everyone. Tumpum there knows everyone and under channel there's everyone. Sabatirai wagatai, sabatirai mirinai, tenha ku caminhar, tupu vai ni fiainanai, ni sanjat yanau, sanjat, 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 sanjat. Sanjat, reste toi, eu ambun, fidelana, Sanjat, ripanzat, reimasna, wilainai, Sanjat, Sanjat, Sanjata, Sanjata, Savatirai, Savatirai wagata, Savatirai virinai, tenha ku caminhar, tupo vai di fiainanai. Sanjat yanau, Sanjat, 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 reste toi, eu ambun, fidelana, Sanjat, ripanzat, reimasna, wiranai. Sanjata, 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 Sanjata. Another channel.
Ananda Channel, Ananda Channel, Ananda Channel Fiderana, Ananda Channel, Ananda Channel, Ananda Channel Fiderana, Ananda Channel, Ananda Channel, Ananda Channel, Ananda Channel Fiderana, Ananda Channel, Ananda Channel, Ananda Channel Fiderana, Lisandra Channel, Lisandra, Sandra, 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 restituer e wambu Fiderana, Sandra, Ripanza, Masna, Irana, Sandra, 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 d'autres qualités comme un tout pour moi. Amen. Bola vonin'Andratra ny tompo ve tsika androany dao ataontsika miaraka lereo misandrata misandrata amin'ny avy indrindra anao. Ianaranao no derainay, Ianaranao no asandratra, Ianaranao no maharitrodori, Ianaranao no derainay, Ianaranao no asandratra, Ianaranao no maharitrodori. Misandratianao, misandrata, misandrata, misandrata tupo, misandrata minyambo mindrindriana. Misandratianao, misandrata, misandrata, misandrata tupo, misandrata minyambo mindrindriana. Ianaranao no derainay, Ianaranao no derainay, Ianaranao no asandratra, Ianaranao no maharitrodori, Ianaranao no derainay, Ianaranao no asandratra, Ianaranao no maharitrodori. Itsikaratra irawe, misandrata, misandrata, misandrata tupo, misandrata minyambo mindrindriana. Misandrata, misandrata, misandrata tupo, misandrata minyambo. Doiratsika hoe fiandriananao no iranay, fiandriananao no derainay, fiandriananao no asandratra, fiandriananao no maharitrodori. Fiandriananao, fiandriananao no derainay, fiandriananao no asandratra, fiandriananao no maharitrodori. Gerao izandroany, misandratianao, misandrata, misandrata, misandrata tupo, misandrata minyambo mindrindriana. Misandratianao, misandrata, misandrata, misandrata tupo, misandrata minyambo mindrindriana.
Misanjata, misanjata tubuo, misanjata minha bonitinha. Ni furu nama nidina, nilani chini lani cha. Semana pufunai na de fa ajuni tupwani ni furu na manitina ni ranu mikuriana semana pufunai na ajuni tupwani. Dola tsikaza fikizani Asanja twani rafiderai Dauyara nada chazi Amipifalina nuankalazai Ajuni tupwani Asanja twani rafiderai Dauyara nada chazi Amipifalina nuankalazai Ajuni tupwani Ifula na makitana Lani chini lani cha Yanteri nirechate Fa Ajuni tupwani Ifuru na manidina Lanu mikuriana Semana pufunai nate Fa Ajuni tupwani Ifula na makitana Lanu mikuriana Semana pufunai nate Fa Ajuni tupwani Fa Ajuni tupwani Fa Ajuni tupwani. Alléluia. Marina tokoa zany tompo fa atolotra ho anao Jesosy ty andro ty androany. Tsy hoe ty andro ty andro Jesosy fa ny andavanandronay mihitsy Jesosy nefa atolotra ianao androany. Dia tonga eto izay Jesosy mivondro nandratra anao. Mankasitraka tompo amin'ny fanatrianao eto, mankasitraka tompony amin'ny voninahitranao, mankasitraka ny amin'ny fahasoavanao. Mbola miandrandra anao ihany izay tompo, mandrandra anao izay androany. Feno izay Jesosy, miandrandra ny kasika ao izay Jesosy. Oh Jesosy, Luizi uazi ni sava chare Luizi uazi ni sava chare Luiz
Wazini sabachare Wazini funinai Waznifu Ninaisha Waznifu Ninaisha Waznifu Nós não vamos lá Androani Was livu Ninaisha Was livu Ninaisha Was livu Guna na rehetra dia ila androany Waznifu Ninaisha Waznifu Ninaisha Waznifu Averinay ho anao tompo ny voninahitra androany voninahitra ao tompo mandrakotra anay eto Jesosy fantatray Jesosy fa ianao ilay mpanjaka mendrika ankalazanay mendrika omem-boninahitra Jesosy Alleluia Alleluia Alleluia
Sono Jesus, Alleluia. Fesacini vuni naicha anafianai Ranu feru nafiami lumikuri Famarina fantakanonu anapakamina Fesacini vuni naicha Fesacini vuni naicha Fesacini vuni naicha anafianai Ranu velu navia minanui Famarina fantakanonu anapakamina Fesacini vuni naicha Fesacini vuni naicha anafianai Fane masino panzai Au kanachi ketiana pane Divuni naichinira Fane masino panzak Au kanachi ketiana pane Divuni naichinira Fesacini vuni naicha anafianai Ranu feru nafiaminanui Famarina fantakanonu anapakamina Fesacini vuni naicha Fesacini vuni naicha Fesacini vuni naicha anafianai Ranu feru nafiaminanui yuri Famarina fantakanonu anapakamina Fesacini vuni naicha Fesacini vuni naicha anafianai Alleluia Miterano sei ton bon Sochana Ateri que o anchano não Nya pa furu karena Sainutina Caminho vichazanitani Miururu ni firenena Aitana Fuai ni Favaati janu nila Nicha Andenana Fuai ni Favaati janu nila Nicha Andenana Avela wira Avela witupa tupa vya Ranunura pitai Ivacha vacha ikuri Avela wira
Avela witupa tupa vya Eranunura pita Ivacha vacha ikuri Oh Avela wira Avela witupa tupa vya Eranunura pita Ivacha vacha ikuri Avela wira Avela witupa tupa vya Eranunura pita Ivacha vacha Fuai Favahaja Milanisha Nandenana Avela wira Avela witupa tupa vya Eranunura pita Ivacha vacha ikuri Avela wira Avela witupa tupa vya Eranunura pita Ivacha vacha ikuri Oh, Arutsai Yanduni lani chawana Arutsai Yanduni lani chawana Arutsai Arutsai Yanduni lani chawana Arutsai Arutsai Yanduni lani chawana Nifanai na wane Aleno ni funai Fani fly na nai Teriuva Itundra erivau Itundra embavau Tupuro Arutsai Arutsai Arutsai
Eriba Itunda Baba Tupuo Rasina 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 Midu fai famajai na watwani Rasina Ndôla antsika farany ty androany toy ny tany mila rano izay mitady orana. Alleluia. Toy ny tany mila rano mampitsimoka aina Ifanaiko maniry mafindray le rano norany fanahy toy ny andro ny maraina tsy hay mandrakotra ny Ifanaiko maniry mafindray le rano norany fanahy arotsay tompo ameno anay lay orany fanahy Arotsay tompo ameno anay lay orany fanahy arotsay toy ny tano mila rano Mampitsimoka aina Ifanaiko maniry mafindray le rano norany fanahy toy ny andro ny maraina Say mandrakotra ny Ifanaiko maniry mafindray rano norany fanahy irao arotsay tompo ameno anay lay orany fanahy arotsay tompo ameno anay
Tumbo iriko amenyua Ranunurani fana Tumbo iriko amenyua Arutsa Sami maso toerana to Alléluia. Alléluia. Ndoti kiti ya kama afu antopolo rambola fali to mkafi fikiran. Te tunga mfutona fanata ndasika nya. Tena nolo deva fanata fila spas no antop amen. Te anasa mtersika itunda ira wan fanata te andosika siraraya andruso amzan fanata zanya. Si fanirena kor ni fanata fa fanta tu e pio putsika ni asana ndimanta menna ndosika ndusa na tatira kansan amne lalani faptana amni video de projecteur misy manateza ray malala fan funay de eo aminao foana makasitraka ny amin'ny zavarehetra tompo alleluia amen de misy manatena fa opotsika ny tompo na de tsy eo raha mpanompon'Andriamanitra de mifotsika de eo amin'ny Jesosy foana amen de ndasika iensy akatony amin'ny tenin'Andriamanitra. Bonjour à tous. Miarabatsika rehetra. Comme Audrey a partagé tout à l'heure, araka ny zarainy Audrey teo très content d'être là. Za ihany koa dia faly tonga eto joie d'être là. Izany fifaliana ho any eto mandalo eto Paris avy any Brazzaville. Toujours très heureux de vous revoir. Dia faly foana mahita anareo ary miaraka aminareo ihany koa anatin'ny fotoana fohy. Nous savons que le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies, dans nos Ary cœurs. fantatsika fa ny tompo dia miasa amin'ny fiainantsika ao am-pontsika ary mitombo isika Chaque jour, isan'andro nous sommes de mieux en mieux établis dans le Seigneur. dia miorina ao amin'ny tompo Nous sommes hatrany isika. fortifiés à chaque fois que nous entendons la parole de Dieu. Mahery isika isaky mare tenin'Andriamanitra ary tena mampahery izany rehetrarehetra izany.
Pendant qu'on adorait le Seigneur, tamintsika nidera sy j'avais ny une akohaka pensée tamin'ny qui est tombo venue teo à a cœur, comme quoi que dia nisaina tonga tato am-poko le Seigneur est dans fa ny tombo dia ao anatina un mood da ohatra hoe vanim-potoana famerenana amin'ny laonina de restauration dans la vie de ceux vanim-potoana qui famerenana amin'ny n'avaient laonina pas de discernement ho an'ireo olona izay tsy manana fanambarana pour sy fahaiza-manavaka accepter et vivre mba des hanaika choses sy qu'ils ne devaient pas iaina vivre, izay zavatra et tsy tokony iainan'izy des ireo a doctrines ireo fotom-pampianarana izay tsy mila arahan'izy ireo na tsy tokony arahan'izy ireo a est à l'œuvre, ary mino aho fa ny tompo est à dia l'œuvre pour miasa ramener vers lui, mba hamerina any aminy que ce indray soit a des pasteurs, que ce na soit ireo des pasteur chrétiens, zany na ny kristianina zany pour a vivre la réalité mba hiaina ny zava-misy de l'évangile marina de Jésus-Christ. ny amin'ny Il filazantsaran'i veut jesosy libérer les kristy a captifs. tia hanafaka an'ireo Quelquefois, on voagetsy ne izy a réalise pas que les chrétiens sont captifs. indraindray tsy tonga saina ny kristianina Captifs hoe voafatotra izy ireo a des doctrines étrangères, voafatotra ny fampianarana de ce qu'ils ont hafahafa entendu, ny zavatra ren'izy de ireo ce a qu'ils ont reçu, zavatra voarain'izy ireo a et ils l'ont vécu. ary ny ainan'izy ireo anefa zany Mais le Seigneur est à l'œuvre fa miasa kosa ny et tompo il va restaurer ary izy no amerina amin'ny laon'ny de maro ceux a qu'il appelle, ireo izay nantsony a sa manière de voir les satria choses. safidiny ireny olona reny a fomba fijeriny ireny olona reny a ary andriamanitra izy a Nous nous attendons, dia et tsika vous pouvez vous attendre, miandry ary nareo koa tokony hiandry a voir la restauration ahita dans la vie des ny gens, des famerenana amin'ny laony amin'ny Ils fiainareo sont kristianina pas perdus, mais tsy sont very loin akory izy ireny loin a de la vérité. fa lavitra ny famarinana kosa Le Seigneur veut nous libérer, fa tia hanafaka antsika ny tompo libérer de notre captivité hanafaka antsika amin'ny fahababoantsika et nous emmener sur un chemin ka hitarika antsika eo amin'ny lalana izay mitondra makany amin'ny fiainana de liberté. lalan'ny fahafahana La liberté, c'est quelque chose de ny très précieux. fahafahana dia zavatra Malheureusement, sarobidy a beaucoup de chrétiens nefa indrisy ne a sont pas libres fa maro amin'ny kristianina ny tsy olona afaka et ils suivent ary manaraka an'izany izy ireo a tsy misy fahaiza-manafaka manaraka an'izany a nefa tsy misy fanambarana croyons que le fa Seigneur mino kosintsika fa ny va tompo a enlever le voile et dia va hanala toucher les ny cœurs, parler au cœur, fisalobonana ka et les hiteny ao emmener à anatin'ny écouter et fo a entendre ary ahitarika azy ireo a hiaino a qui les filazantsara emmène à grandir izay a hitarika azy dans ireo la hitombo liberté. ao anatin'ny fahafahana amen Et donc, Noho avant zany de a partager, mialohan'ny izarako ny loha hevitra je veux vous parler, izay tiako resahana aminareo a vous encourager. dia maniry aho ampahery anareo a izay manatrika eto L'apôtre Paul nous encourage ny apôstôly paoly dia mampahery à atsika marcher mba handehanantsika dans le même esprit, ao anatin'ny fanahy iray à marcher d'un même cœur andeha amin'ny fo et ne iray pas avoir nos propres révélations, ka tsy hanana ny fanambarantsika manokana isika manière de voir les choses. na fomba fijerintsika Nous sommes manokana quelques centaines de personnes ici. amanjato Chacun antsika de nous tonga peut eto a avoir une manière de comprendre et de ary voir. afaka hoe ny tsiraray avy amintsika afaka samy manana ny fomba fijeriny sy ny fihetsiny a Chose que nous ne ary zany voyons zavatra pas zany dans- nefa dia tsy hitantsika velively a ao amin'ny testamenta vaovao Et ça touche ary zany anefa dia mahakasika zavatra maro mikasika la zavatra manière maro zany a que ny fomba nous encourageons les gens, la ampahiresantsika manière que olona nous ohatra parlons aux gens. ny fomba Je parle iresantsika pas amin'ny d'attitude, olona je parle de tsy compréhension. miresaka fihetsika fa ilay Et fatakarantsika que nous mihitsy tous, nous avons besoin de marcher. ary isika rehetra dia mila mandeha amin'ny taridalana ray Vous savez, la parole de Dieu, tanareo ny tenin'andriamanitra l'apôtre Paul, ny apôstôly paoly a il met en garde le peuple de Dieu dia mampitandrina ny vahoaka an'andriamanitra izy mba tsy ho lavo a dans les émotions, ao anatin'ny fihetsem-po mais de fa pouvoir kosa ensemble miaraka prendre un chemin. andray lalana miaraka izay mety Nous heverintsika pensons mety heverintsika pourrait déranger quelqu'un, hoe neligelina olona ray secouer la vie de na quelqu'un, notsikotsina fiainan'olona pourrait ray faire prendre des décisions. ka tonga azy lasa mety hanapa-kevitra La parole de Dieu elle est claire. fa mazava kosa ny tenin'andriamanitra ary ny apôstôly paoly a eo anivon'ny tranga sasatsasany dia mangataka amintsika hoe aza mifampiraharaha amin'ny olona isika Se nomme en frère, izay mitony tena ho agit rahalahy d'une manière contraire à la parole de kanefa Dieu. ny fihetsiny dia mifanohatra amin'ny tenin'andriamanitra
tsy hoe lavo indre mandeha izy a na sendra lavo fa ny fomba fiainany mihitsy nyle izy a ka mahatonga azy a tsy manaja an'Andriamanitra ary a tsy manaja ny tenin'Andriamanitra. Ary Paoly dia mampianatra antsika fa za kosa mihevitra hoe tsy tokony ho zany e. Mieritreritra hoe tsy tokony ohatr' izany le izy a satria sao dia atezitra olona eo aho. Kanefa na ihany koa inona aza ny tokony ataontsika? Move ny tsiraray avy mila manana ny fanapahan-keviny ohatrany ahoana ny tokony andavonina an'io trango io. Sa ve manana ny tenin'Andriamanitra isika izay nambara ny fanan'Andriamanitra mba hitahika amintsika hoe tokony izao ny fihetsiaka manoloana an'ilay tranga izay mety tsy fanaraka amin'ny saintsika, mety tsy hitantsika loatra ny fon'ny tompo ao ambadik'ilay a fihetsika izay takian'ny tompo ataontsika fa nantsoina isika hakatoa sy anaiky ny tenin'Andriamanitra. Tsy anaiky olona akory a fa anaiky ny tenin'Andriamanitra. Noho izany tsika rehetra dia mila mandeha amin'ny lalana iray a ka rehefa misy taridalana iray a takian'ny fiangonana andehanantsika dia miara-mandeha amin'izay lalana izay avokoa tsika rehetra. Fa tsy lalana hafa indray no raisintsika satria hoe zao ny amin'ny fihevitro sao dia mandratra olona izany tsy a. Zany velively. Fa ny apôstôly Paoly zao a dia nanolotra olona anankiray ho an'ny Satana. Inona no antony? Ho famaizana azy fotsiny ve zany? Tsy a. Fa tsy izany mihitsy ny toe-pon'ny tompo a na tokony ho toe-pon'ny kristianina fa ao ambadika izany rehetrarehetra izany a dia misy fanapahan-kevitra ny raisina ho an'ny famonjena n'ilay olona anankiray ho an'ny fibebahan'ilay olona na hitarika n'iny olona iny na izy olona io na izy olona io a mba handiny teny izy katakarany fa raha misy zavatra manjo azy dia afaka hiteny amin'ny fanan'Andriamanitra ary hitarika azy hiverina amin'Andriamanitra ka tsy hitohizantsony ao anatin'ilay fiainana iainany. Izany hoe ilay fomba fiainany mihitsy izany. Noho izany a isika rehetra dia mila mitondra an'izay fo iray izay, izay fanahy iray izay a dia ny fanahy filazantsara ka tsy hanana fomba fiheverantsika manokana satria ny fiheverako manokana dia tsy misy tombam-bidiny tsy manana ny fiheverako manokana aho. Za zany tsy tokony manana fomba fiheverako manokana anatina tranga anankiray fa mila mahita vahaolana aho a ka mampifanitsy ny foko a sy ny saiko a mifanaraka amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra dia tapitra hatreo. Mety hanotsikotsona kely zany a, mety hanelingelina kely ahy zany hoe anaraka ny feon'ny tompo sy ny lalan'ny tompo aho fa nefa mila tsy maintsy ataoko izany. Ao a. Fa tsika tsy tahaka an'izao tontolo izao hoe samy manana fomba fiheverany ny olona eny amin'izao tontolo izao fa saina iray ny ananantsika dia sain'ny tompo a fo iray ny ananantsika izay a aseho anatin'ny tenin'Andriamanitra dia ny fon'i Jesosy izany. Amen. Ary rehefa miteny ny tompo a rehefa tianeo zavatra amintsika ny tompo a dia iza moa isika hoe hijory za tsy miombon-kevitra amin'izany hoe tsy manaiky an'izany aho fa tsy zany. Zany ny ambaran'i Paoly mba ahafahantsika mandeha amin'ny fo iray mifanaraka amin'ny fanahy filazantsara. Mety tsy hakasitrany maro zany angamba fa isika tsy tonga eto a hitady sitraka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Tsy a, tsika tsy mitady sitraka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra fa teo hakasitrahany tompo isika no anotokana ilantsika sitraka. Ilantsika sitraka. Ary matetika mety maneligela antsika izany a fa tsy maninona fa mila mampifanitsy ny fiainantsika tsika. Amen. Noho izany a eo amin'ny fiainantsika makristianina isan'andro zany amin'ny fifandraisantsika amin'ny rahalahy sy anabavy a dia mila mampifanitsy ny fiainantsika isika. Ary tsy haintsika ny tokony atao a dia misy lehilahy eo anoloantsika izay nantsony tompo ireo olona ireo a mba hitarika antsika hoe izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy tonga eto akory hanome ny hevitro manokana ary tsy tokony hisy rahalahy na anabavy anankiray hanana ny fiheverany manokana ihany koa. Fa manana ny tenin'Andriamanitra isika isaorana azy satria korotana manao ahoana re no misy eo anivon'ny fiangonan'ny tompo a
raha navelany a anao a zay tiatsika ataontsika araka ny fiheverantsika sy ny hevintsika mety korotana no misy a kanefa mila isika manetry tena ka tsy hamela ny avinavitsika azo vahana fa hanetry teny eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny teniny satria izy tena ny any ny teny amen. Noho izany tsy maintsy isy tranga ho atrehantsika tsy maintsy isy tranga ho atrehantsika fa mba asoany rehetra tsy ny fiangonana ihany fa mba asoa indrindra lay rahalahy na lay anabavy anankiray izay mila matetika fanitsiana avy amin'ny tompo a sa tsy zany mila fanitsiana avy amin'ny tompo izy ireo a dia mila mampifanitsy ny fiainantsika isika araokontsika iray ao amin'izay tian'Andriamanitra atao. Za tena tiaporisika anareo a mba tsy hetsika isika ao anatin'ny fihetsem-pontsika fa hetsika ao amin'ny fanahy dia ny fanahy ny filazantsara izay fony Jesosy izy tenany mihitsy zany azany tena katsatsika amen. Ao atsika rehetra allo ao ve o mety zany ao ary ho amanokana herinandro vitsivitsy na volana vitsivitsy zay a izay nyresako mba ny fampianaran'i Jesosy Kristy a fampianarana tsy misy kilema ary naiza lehako a dia zay lohahevitra zay resahako zay no antony mahatonga anareo tokony anjoy mandrakariva satria tsy voatery eto a isan'andro ary tsy za mitory ny tenin'Andriamanitra aminareo eto isaky ny alahady a fa kosa afaka ianareo ohatrany hoe eto ihany a isaky ny alahady tsy hoe anaradia manokana akory a fa tsy tiako fotsiny ianareo a tsy are a ary averiko any tiako isika andeha amin'ny fanahy iray satria maro loatra ny fampianarana hafa betsaka loatra ireo fampianarana ireo lohahevitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary indray a verihevitra mihitsy ny kristianina verihevitra izy tsy haintsony hoe inona tokony inona mare olona anankiroa izy a mitory zavatra mitovy nefa samy hafa nitoriany azy a dia farany izy a tena verihevitra tsy hitantsony izay alea fa ny tompo tsy tonga ampifangaro atsika tsy tonga eo ny tenin'Andriamanitra ampifanjevo atsika fa mifanohatra amin'izany a hitarika ny fontsika atsapantsika ny fon'ny tompo a amin'ny zavatra rehetra hitantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra amen. Izany itoy aho a ao anatin'ny lohahevitra eo fampianarana tsy misy kilema dia resaka aminareo a momba ny famelan-keloka aho dia ozy izy angamba ianao hoe efa reko in-dimapolo zany fa za koa efa nare olona miresaka mba famelan-keloka amin'ny endrika maro satria maro amin'ny kristiana eny fa na pasteur aza dia tsy matakatra ny alaliny atao hoe famelan-keloka Andriamanitra. Azany no atiny fiangonana lasa mitondra fitsarana tsikera eo anivon'ny fiainany maro satria tsy azon'izy ireo ny alaliny atao hoe sy ny herin'ny famelan-keloka Andriamanitra. Ary hanomboako azy a dia angataka aminareo aho sokafo ny baibolinareo miaraka amiko ao amin'ny Timoty voalohany a toko voalohany 2:12. Le but de démarrer sur ce texte, ny tanjony hanomboantsika mamaky an'ity andininy ity a c'est pour nous montrer qu'est-ce que Jésus dia ety nanehoana antsika hoe a accompli à la croix inona ny vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana pour nous faire comprendre mba le but de sa venue ahafahantsika matakatra ny tanjony fiaviany a ary inona ny antony ny aviany. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un Ary inona zavatra mitranga eo amin'ny olona ray croire en lui. izay a samino azy. Dia zao lazay Paoly apôstôly eo amin'ny 2:12 ny Timoty voalohany 2:1 misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompona. Dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory kanefa nahazo famindrapo aho
parce que j'agissais par satria ignorance tamin'ny tsy dans fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy et la finoana grâce de notre Seigneur a surabondé fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'i Jesosy Kristy. donc qu'est-ce qu'on voit Noho izany On inona voit zavatra un homme hitantsika eto a pécheur nahita lehilahy mpanota isika pécheur qui menait une vie mpanota izay niaina ennemi fiainana de Dieu. fahavalon'Andriamanitra fahavalon'ny tompo zany izy a Quand il a rencontré Jésus kanefa rehefa et que niona Jésus est tamin'ny venu à Jesosy sa izy a rencontre ary sur le chemin de Jesosy Damas, ihany koa niona taminy teo amin'ny lalany Damasy a dia niaina traikefa Paoly a traikefa ny fahagagana et quel est ce miracle que Paul a expérimenté? ary iny io fahagagana izay niainany Paoly io a dia ny famelana ny elony C'est clair. mazava zany e Et la raison pour laquelle Jésus ary ny est antony a monté sur la croix, nanatonana an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy niatonga antsika ho ambinina akory na ho tahina amin'ireo fitahina maro samihafa akory eny e afaka ataony zany afaka miandry an'izany tsika fa tsy izay nefa ny tanjony fa ny tanjony havian'i Jesosy a sy ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana porté dia izao hoe nitondra ny ota ny zanak'olombelona ray manontolo izy parce que l'homme avait besoin satria nila de salut. famonjena ny Il avait olona besoin d'une réconciliation nila avec Dieu. fampihavanana amin'Andriamanitra ny olona inona no antony satria ny ota no nampisaraka azy tamin'Andriamanitra ary ny antony nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana nentiny teo amin'ny hazo fijaliana ny otantsika inona nefa inona amin'izy ireo ny sasasasany ihany ve ny ota miavaka ve reo kely ve ireo antonony ve ireo ngeza ve tsia Il a tout porté. fa izy ray manontolo ny nentiny C'était le cœur nanapa-kevitra izy d'employer satria zay ny tao am-pon'Andriamanitra hoe aniraka an Jesosy mba hitondrany ny otantsika rehetra passé, na ny tany amin'ny lasa présent, na ny ankehitriny futur. na no avy ihany koa Pourquoi est-ce qu'on dit futur? fa manao moa tsika miteny hoe ny any amin'ny no avy Parce koa que le chrétien, milasitsika hoe any amin'ny no avy satria ny kristianina ne tsy tanteraka e ary tsy ho tanteraka mihitsy izy a ou raha tsy amin'ny fotoana ressuscité des morts, efa à la venue du tsangana Seigneur, maty izy a ou qu'il sera amin'ny enlevé en tant que fiavian'ny vivant tompo a qui croit ka en Christ. akarina À ce moment-là, ho velona il sera parfait. dia amin'izay fotoana izay izy a vo Autrement, tanteraka il n'est pas. raha tsy izany izy dia mbola tsy ho Pas tanteraka seulement mihitsy nos péchés passés. noho izany tsy ny otantsika tany amin'ny lasa sy ny ankehitriny ihany fa no avy ihany koa Amen. amen C'est clair? mazava Donc, ce plan de Dieu noho izany io drafitr'Andriamanitra io a était dia non seulement pour dia tsy nous natao a pardonner en tant que pécheurs, mba hamelana ny helontsika mampanotantsika fotsiny le jour où nous fonitsika l'avons rencontré, nateraka indray tamin'ny andro ny aonantsika taminy a dia naneho ny finoantsika taminy isika le pardon dia nandray a tous nos ny péchés. famelan-keloko ny helontsika rehetritsika tamin'izay andro izay a tamin'ny andro a anankiray a nanekentsika tamin'ny vavantsika hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ny fiainantsika miara-manaiky an'izay tsika hatreto a Ok. ao a Alors maintenant, ouvrons notre Bible dans Sakafo amin'izay 1 ny Pierre, baibolitsika chapitre 2, verset 24. petera voalohany a toko faharoa andininy fa efatra amin'ny roapolo a somary amaky baiboly tsika madimadika baiboly a Alors, le verset 24 nous andininy fa efatra amin'ny roapolo a zao no lazainy Je dis chapitre 1 ou chapitre 2? toko voaloha moa sa faharoa no teneniko teo Non, c'est 2, 24. D'accord, merci beaucoup. toko faharoa andininy fa efatra amin'ny roapolo Alors, sotra la Bible betsaka dit, lui, ozy izy ny baiboly hoe izy a lui-même, nos péchés nitondra ny en son fahotantsika corps, tamin'ny tenany sur le bois, teo ambony afin que, hazo mort au péché, nous mba ho vivions faty amin'ny par ota la isika fa ho velona ny amin'ny Donc, famarinana nous voyons amen qu'il a porté noho izany hitantsika tous fa nos péchés. tondra ny fahotantsika rehetra izy teo amin'ny hazo fijaliana Et son pardon, ary ny famelan-kelony le pardon de Dieu, ilay le jour de famelan-kelok'Andriamanitra notre nouvelle zany naissance, tamin'ny andro a naterantsika nous indray purifie dia de tout notre nanadio passé. atsika tamin'ny lasantsika rehetra zany ny famelan-keloko iny fa tsy nijanona treo nefa Un autre texte pour andiny manaraka mba hametrantsika ny fototra tsara ao amin'ny asan'ny apôstôly a chapitre 2. asan'ny apôstôly toko faharoa Au fur et à mesure, nous allons comprendre tsy kelikely hatrany dia azontsika et la ny puissance du pardon alalan'ny de Dieu. sy ny herin'ny famelan-keloko Andriamanitra asan'ny apôstôly toko faharoa Et pour le moment,
fa zao alohantsika pardon de Dieu nyresantsika dia ny famelan-kelok'Andriamanitra manoloana an'ireo olona tsy minino a zany hoe isika fahiny izay mbola tsy nino ihany koa est manifesté ary io famelan-keloko io a dia naseho a tamin'ny andron'ny fahaterahantsika indray a dia izao ny tenen'ny peterantsika eo amin'ny andininy fa asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fahavalo amin'ny telopolo. OK? ao a o petera haintsika tsara ny tantarany tranga teto a nytoro ny vaovao mafaly petera nisy olona marina natrika teo a reo jiosy zany dia niteny izy ireo hoe inona ny tokony ataonay zao resy lahatra tao am-pony izy fa mila misy zavatra mitranga ao anatin'ny fony ary ny tenin'Andriamanitra dia nilaza amintsika hoe voatsindrona tao am-pony izy ireo. Pierre leur dit ary o petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo recevrez le don du Saint-Esprit. ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanamasiny. Amen. Noho izany izay rehetra nateraka indray a dia mandray a ny famelana ny elony rehetra na inona vitany. Na inona vitany. Il n'y a pas petit, grand et Tsy moyen. misy kely sy ngeza na antonon'izany io fa ny eloka rehetra dia voavela avokoa. Ao a. Actes, chapitre 10. Asan'ny apôstôly toko fahafolo indray a zao a andiny manaraka andiny hafa Verset indray 43. andiny fahatelo amby efapolo. Histoire de Corneille. Tantaran'i Cornelio. Alors tous les prophètes rendent Izy no témoignage ambarany de mpaminany quiconque rehetra croit en fa amin'ny anarany no azahoan'izay rehetra mino azy le famelan-keloka. pardon des péchés. Donc ce n'est pas simplement Noho izany io zany a en Jésus. tsy finoana an'i Jesosy fotsiny. Eny, marina ihany zany. Izay mino an'i Jesosy Kristy a dia vonjeny. Fa mila azontsika koa nefa Foi en Jésus, fa ny finoana an'i Jesosy a être pardonné dia ny ahafahantsika ho voavela hamelana ny elontsika mba ahafahantsika ahita n'ilay a fiombonantsika amin'Andriamanitra satria teo alohantsika ne tafasaraka tamin'ny fihavanana tamin'Andriamanitra vokatry ny otantsika. Noho izany a zava-dehibe loatra ho antsika hoe amin'ny fotoana anankiray noho ny olona anankiray an'i Jesosy Kristy et se repent de ses ary mibebaka amin'ny otana izy a dia voavela ny elok'iny olona iny. Amen. Amen. Et Dieu veut pardonner lui Ary Andriamanitra te hamela ny eloko zao tontolo zao ray manontolo tsy manana olana amin'izany OK? izy. Donc Ao a. ça c'est la première chose, c'est Zay que zany zavatra anankiray voalohany. Dia izao hoe pardonne Andriamanitra dia mamela an'ireo rehetra izay mino an'i Jesosy Kristy. Amen. très important. Zava-dehibe loatra zany a Pardonner. hoe voavela ny elontsika tsy misy eloka anankiray na otaray akory tavela A été pris. fa izy rehetra dia efa voavela avokoa. Ao a. Très bien. Maintenant, Zao indray ary a il y a un point qui est important de misy comprendre. teboka lehibe anankiray mila Quand azontsika. nous croyons en Dia Jésus-Christ, izao hoe rehefa mino an Jesosy nous Kristy isika expérimentons dia manandrana ihany koa isika ny herin'ny de Jésus rahan'i Jesosy mba hanasa sy hanadio ny fotsika. le sang de Jésus. Ny rahan'i Jesosy. Il faut comprendre tout le texte. Mila azontsika mantsy ilay toky ray manontolo hoe inona ny zavatra mitranga rehetra ao anatin'ny fiovapo. Ny famelana ny elokontsika C'est un acte eny tokoa de foi hetsiky ny finoana zany. et que Dieu manifeste la Ary Andriamanitra avy eo a maneho a manetsika ny herin'ny famelan-keloka fa ny rahan'i Jesosy kosa ao aorianan'izay a no manasa sy manadio a tous nos péchés. ny otantsika rehetra. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Jésus Azany no antony natonga an'i Jesosy a tsy maintsy nitondra ny rahany a teo anatrehan'ny fiandrianana et Andriamanitra. c'est ça Ary ny raha qui a iny été suffisant pour Dieu no ampy naneken'Andriamanitra que tout avait été fa efa vita ny zavatra rehetra, vita ny tompony La zavatra chose rehetra. principale qui s'est Noho passée, izany zavatra lehibe indrindra nitranga teo amin'ny hazofijaliana dia izao hoe nandatsaka ny rany izy. Zany ne mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza ao amin'ny bokin'ny Hebreo hoe rano fanekena vaovao iny. Izany hoe ny rahan'i Jesosy Kristy ny fitaovana ny idirantsika tao amin'ny faneken'Andriamanitra. ce sang Io raha io purifie no manadio antsika, manasa antsika tamin'ny fiainantsika tany aloha rehetra. Tsy misy tavela intsony. Zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra miresaka antsika ny amin'ny fanamarinana. Tsy haiko nareo na efa niaino ilay fampianarana momba fanamarinana fa efa niresaka momba an'izany aho. Izay no antony nahatonga antsika hoe efa
marintsika ary tsy mbola marina tahaka izao tsika ankehitriny tamin'ny alala fahateram-baovao. Eny efa nandray ny fahamarinan'Andriamanitra mihitsy azy tsika. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko 5:17 miresaka an'izany. Noho izany zava-dehibe loatra ny mahafantatra ny zavatra nitranga rehetra. Io izany tsy vitany aho mino an'i Jesosy fotsiny aho, fa maro ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny fahateram-baovao naterahantsika indray izay indraindray tsy azontsika tsaina. Zany no antony hoe famelan-keloka Andriamanitra dia tena mahery vaika loatra, lalina loatra. Ka maro ny olona ankehitriny izay tsy mahatakatra an'izany. Zany mahatonga azy ireo mahatsapa fa voaheloka. Firy ny kristiana mahatsapa hoe voaheloka. Raha manana fotoantsika dia afaka resaka an'izany, fa zava-dehibe loatra ny atakarantsika hoe inona ny zavatra nitranga rehetra. Ao Colossiens chapitre 1 verset 20. Kolosianina toko 1:20. Tsy te hiteny zavatra aminareo mantsy raha tsy asehoko aminareo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany. Kolosianina toko 1:20. Ao Andiny 19 fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra, zany eo amin'i Jesosy io zany, sady izy no ampihavanany zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny azy fijaliana no nanaova ny fampihavanana. Eny izy hoy izao no fampihavanana izany na ety ambony tany na any an-danitra. Amen. Dia ny rany teo amin'ny azy fijaliana. Sokafindray ary ny baibolinareo amin'ny Hebreo toko 10:7. Hebreo toko 10:7. Et ça, ce texte, ary ito andinina ito dia ho an'ireo olona izay mandany tompo izay efa nandao an' Jesosy. Ary za te hamporisika anareo raha mamaky ny boky ny Hebreo ianareo, fa izy ity dia boky miavaka kely satria miresaka ny amin'ny jiosy izy ity, ho an'ireo jiosy izay niova fo zany, izay tsy te hanaiky ny fanenjehana izy ireo fa tia hiverina ny fivavahana judaisma. Ary zay no tanjon'ny tia boky ny Hebreo iray manontolo ity. Noho izany rehefa mamaky ny boky ny Hebreo ianareo dia mila omenareo lanja foana hoe inona no antony nanoratana an'ity boky ity. Noho izany tsika tsy afaka manatsoaka ny dininy ray ato amin'ny epistily ho an'ny Hebreo dia lasa ataontsika fampianarana manokana zany. Ary ny andininy ato amin'ity toko 10 ity dia miresaka zao lazay ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy 7:20 rehefa miresaka olona izy dia tsy olotsotra io fa jiosy ny resahany zany. Tsy olotsotra ny resahany eto fa jiosy izay nanota niaraka tamin'ny fanapahan-kevitra te hafoy an'ny tompontsolotra zao izy ireo mba hiverina ao any amin'ny judaisma. Ary izay anefa no nahatonga saina ny mpanoratra n'ity boky ity mba hanehoana amin'izy ireo hoe raha mahafoy an' Jesosy izy ireo ka hiverina ho any amin'ny judaisma dia inona ny zavatra hitranga. Dia hoy ny andininy 7:20, manao ahoana kosa ary no hamafy ny fampijaliana ataonareo tokony hiatra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra, ka nanao ny rany fanekena izay nanamasina anazy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahy ny fahasoavana. Ny rany fanekena hozy izy izay nanamasina anazy. Amin'ny teny hafa zany, tsy nomeny izy ireo lanja intsony ilay raza ilatsaka teo amin'ny azy fijaliana ho famonjena azy ireo. Tsy nasiana izy ireo lanja intsony zany. Noho izany ny foanan'izy ireo zany ilay zava-nisy hoe efa nino an Kristy izy ireo, fa nanomboka teo kosa dia nitaperin'izy ireo hatreo zany safidy izay niraisin'izy ireo zany fa hiverina any fivavahana judaisma izy ireo. Zay votoatin'ity toko ity. Mazava ho azy fa miatra amin'ny kristianina rehetra izay mafoy an'ny tompo io, mafoy an'i Jesosy,
izay tsy mila tompo eo amin'ny fiainantsony a ho an'ireo olona izay mandany tompo dia miatra mitovy ihany io ao a noho izany ty andiny ty a dia tsy natokana ho an'ny olona hoe manota sasany satria iza moa amintsika ny tsy manota sitrapo eto misy olona ve eto hoe misy fotoana tsy fantany mihitsy hoe manota ve izy nefa izy manana fanahany tompo ao anatiny fa fantany fa hiroboka anaty zavatra izy fantany fa efa tonga ilay fakapanahy ary fantany fa tsy tokony ataony zany kanefa ilay nofo no mibahana ary antsitrapoa anoany a dia lavo anatin'ny ota ihany izy fa ny zavatra nitrangateto kosa dia fandaozana mihitsy a fialana amin'ny finoana mihitsy zany nitrangateto tsy nila ny tompontsony izy ireo ary ao anatin'izany aza mbola voasoratra ao amin'ny ty bokyny Hébreu ty ihany a raha miara-mamaky miaraka amika anareo a raha roantsika kely a ao amin'ny andininy 12 ny toko 7 Hébreu toko 7 andininy 12 zao ny tenin'Andriamanitra tandremo rahalahy miresaka amin'ny jiosy ny ovafo zany izy fandrao isy aminareo anana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona mba azonareo ve zany ka hiala amin'Andriamanitra velona ozy izy hiala amin'ny tompo mihitsy azy zany e tsy te hareny momba azy intsony a fa manomboka eto a ho an'reto jiosy ny ovafo reto a dia verina any amin'ny jodaisma tsy toy amin'izay tsontsika fa ny hojerentsika indray dia izao nydingana faharoa raha efa voavonjy ary sika efa kristiana voasasany rahan'i Jesosy Kristy a ny ovafoan'i Jesosy Kristy a fa maha-kristiana antsika amin'izay ary moa ve isika koa mila ny famelan-kelok'Andriamanitra mazava ho azy sa efa lavorarynareo tsia fa tsy maintsy mila famelan-kelok'Andriamanitra foantsika mandritra ny androm-piainantsika maha-kristianina fa tsy misy olona afaka milaza hoe ny apôstôly Jaona mihitsy aza moa no milaza fa raha misy olona milaza ny tenany fa tsy manana ota dia mandainga zany olona zany fa tsika rehetra dia samy mila ny famelan-kelok'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika maha-kristianina na eo anivon'ny fietsika zany a na amin'ny teny alokon'ny vavantsika na amin'ireo karazana fietsika maro izay ataontsika ka andaontsika tsy ezaka hamaritra an'ireny fihetsika ireny ankehitriny ka ilaza isika fa iny hetsika ratsy izay nataontsika iny a dia ekena hoe mahazo ny famelan-kelok'Andriamanitra iny fa tsy mandray ny famelan-kelok'Andriamanitra iny ary izay indrindra ny tena olana lehibe ny fiangonana ankehitriny fa ritan'ny fiangonana aloha ilay ota dia avotsitry ny fiangonana ny famelan-kelok'Andriamanitra amin'ireo ota sasany izay heveriny fa azo ekena fa raha vao mahakasika ota izay tsy azo heverina ataon'ny kristianina sasany a dia feran'ny fiangonana ny famelan-kelok'Andriamanitra ary izay ny tena olana satria tsy vitantsika matakatra ny alalan'ny famelan-kelok'Andriamanitra ary efa zanak'Andriamanitra isika no amarinina amen ary mety lavo isika na manao zavatra mety tsy tokony nataontsika fa mandray isika amin'ny alalan'ny fibebahantsika amin'Andriamanitra ny famelan-kelok'Andriamanitra ary ny zavatra ohatr'izany a tena mahonena sy mampalahelo a eo anivon'ny tenan'i Kristy satria raha misy olona ray efa tena mibebaka dia mbola mahita tenenina foantsika amin'iny olona iny satria goavana loatra ny ota vitany ny zavatra nataony zany amintsika dia ohatrany hoe ota tsy voavela mihitsy dia inona amin'izay ny ataontsika fa isytsika izy asitsika fitsipika ilay ramosena ilay anabavina ilay rahalahy mandritry ny enim-bolana herintaona izy tsy mahazo manao ninina mihitsy vokatriny ota iny fa tsy azontsika ve hoe rehefa mamela Andriamanitra dia namany tsy misy tsony iny fa namany tsy misy tsony iny na inona vitany oly anankiray hoe zanandainga tsy olan'izany sapasy tsy olany tsy maninona fa hoe zany jangajanga mila diniana kely zany tsy miteny akory aho hoe mety daholo zany izay atao rehetra na samy manao izay tiany atao zany tsika rehetra hoe tsy misy olana dia samy miafina ao ambadiky ny fahasoavan'Andriamanitra zany velively ny teneniko fa tonga fotsiny aho hamaritra ny alalan'ny famelan-kelok'Andriamanitra satria eo foana matetika madiso hevitra ny kristianina ka tsy vitany manaiky ny famelan-keloka eny hatramin'ny tenany aza sarotrany mamela ny tenany ary tsy eken'izy ireo ny famelan-kelok'Andriamanitra satria ohatra ny manana fomba fijery izy ireo hoe ota manao ahoana re no avelan'Andriamanitra
ota manao ahoana no avelan'Andriamanitra ary hotahinina no safidiny tia tsy voavela na ihany koa hoe mamela amin'ny ampahany na ihany koa hoe mamela anao fa maha-kristiana anao tsy mahazo manao ninina tsony ianao. C'est grave. Tena grave ane zany e. Grave zany. Fantatro fa maro ny afrikanina eto fa rehefa mivoyage any Afrika aho dia tena marary ny foko mahita fomba fikarakarana an'ireo kristianina izay lavo oharina ohatran'ireny olona tsy mbola nibebaka tamin'ny fahotan'ireny mihitsy izy ireo fa tsy maintsy mbola mitondra an'izay fanamelohan'izay izy ireo na izay famaizan'izay mandra-pahafatiny. Ary rehefa tetiny Afrika dia miteny an'izao foana hoe mba manao ahoana fitondrana an'ireo kristianina, ireo kristianina lavo zany, ireo kristianina mijangajanga ohatra na zavatra hafa. Za zany tsy miresaka an'ireo olona izay mitohy anatin'ny ota tsia fa ilay olona efa nibebaka teo anatrehan'ny Tompo. Fa tsy ho antsika avy eo amin'ny seza fahaefatra avy any aloha izy dia afindrantsika any amin'ny farany ariana satria any amin'ny farany ariana indrindra dia natokana ho an'ny mpanota rehetra. Fa ny etỳ amin'ny farany aloha kosa dia ho an'ireo olona izay tsara fitondran-tena. Zava-doza zany, tena zava-doza ny tsy fatakarana hoe ny famelan-kelok'Andriamanitra ny tsy miova tena tsy miova ny famelan-kelok'Andriamanitra tamin'ny andro izay naterahako indray tena fenota aho. Fa jerenareo Paoly izany namakiko anareo ny epistily ho an'ny Timoty teo, izy dia mpanenjika navita zavatra maro ho taray manontolo olon-dratsy mpamon'olona fa nandray ny famelan-kelok'Andriamanitra nefa izy fa ny olana amin'izay ankehitriny dia izao hoe nandray ny famelan-kelok'Andriamanitra isika niketsika zany fa maha-kristianina isika matetika dia izao hoe tsy azontsika hoe famelan-keloka mitovy ihany, ery mitovy ihany ny alalin'ilay ery famelan-kelok'Andriamanitra ilay nitranga tamin'ny fahateraham-bavao sy hoe raha misy kristiana anankiray lavo dia voavela koa ny elony tsisy nina miova fa mitovy ihany, tsisy miova. Andriamanitra tsy mamela amin'ny ampahany tsy mamela amin'ny 520 isan-jato fa mamela ny olombelona anankiray izy rehefa ny fon'ny olona anankiray manantona azy amin'ny fibebahana dia mamela ny olona iny amin'ny 100 isan-jato izy. Amen. Fa maro fiangonana ankehitriny kristiana anankiray izay lavo tamin'ny nofo izy ny zavatra nitranga ohatra fa manomboka teo amin'izay ilay kristianina dia ny Maria natao anatin'ny karnian'ny fiangonana ary misy croix rouge mihitsy eo akaikin'ny anarany eo, tsy atokisana tsony izy tsia satria tsy fijona vavolombelona tsara tsia dia ohatrany hoe tsy miova mihitsy ny fijerintsika an'ilay olona zany dia avy eo ilay lehilahy na ilay vehivavy rehefa tonga ao am-piangonana amin'izay izy dia matsapa amin'izay izy hoe ilay mpitarika ny fiangonana eny fa na ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra aza dia tsapany tsy reny ny fijerin'ny olona azy fa zavatra tsy azo heveriny zany, zavatra tsy azo heveriny zany fa tena tsy azo heverina hoe ohatr'izany ny fitondrantsika ny vahoaka an'Andriamanitra. Izany na tonga ny resaka rehefa nyresaka momba ny fanamarinana hoe ny ota dia tsy manaisitra velively ny fanamarinana an'Andriamanitra. Ny ota dia tsy manafoana, tsy manaisitra ny fanamarinan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Izany no antony hoe ny mpitory-teny dia mila miova fomba fijery, miova fomba fijery ny mpitory-teny ary matetika ny kristianina anankiray izay lavo ka mibebaka ary mitsangana indray no akasitran'Andriamanitra kokoa noho ny olona izay manafina ny fiaina nefa mipetraka etrany izy isaky ny lahady dia ohatrany izy ny kristianina tsara fitondran-tena indrindra. Fa ilay kristianina izay mibebaka ary Andriamanitra efa namela azy ny rahan'i Jesosy efa nanadio azy
fa tsy mbola marina tahaka ny mamarina azy ankehitriny io olona io. Dia inona amin'izay ny ataontsika alaintsika ilay olo marina satria olona efa nohamarina io, efa navela ny elony ary famela-keloka mitovy amin'ny ray sy ny fony izy nateraka indray ihany. Io famela-keloka voarainy ankehitriny io tsisy fiovana. Fa ankehitriny dia raisitsika tahaka ny mpangalatra ilay olona, jiolahy tahaka ampijangajanga, mpanompo sampy ohatr'izany ny fandraisantsika azy. Fa izany no antony hoe tsy mahazo mitsara ny Kristina amin'ny alalan'ny fihetsiny isika. À ce moment-là, nous tous ne serons pas Tsika rehetra zao tonga eto fa tsisy mendrika na dia ray akory azy. personne. Tsy misy, kanefa samy zanak'Andriamanitra avokoa sika rehetra efa nohamarinina. Voavakintsika teo izany, nohamarinina tamin'ny rany azo fijaliana, ilay rano fanekena vaovao. Qui a été présent Dia ilay naseho sy natolotra teo anatrehan'Andriamanitra ary tsy mba ranja fa mananaina tony tany amin'ny testamenta taloha akory, fa raha n'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra mihitsy, tahaka ny lazain'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay tonga hanaisotra ny otan'izao tontolo izao. on est Fa toujours isika dia mbola mihidy foana ao anatin'ny fandalan-dalantsika, mikatonytsika amin'ny fomba fijerintsika ny atao hoe famela-kelok'Andriamanitra satria aza dinitsika fa ireo zavatra rehetra ireo any tsy afa-misaraka e, fa mandeha miaraka ireo dia ny fanamarinana, ny fahamasinana, ny famela-keloka sy ny fibebahana ohatrany hoe efatra menadara eo tsy afa-misaraka. Et les Dia chrétiens manaiky ho voafandrika ny kristianina satria tsy ampy fahalalana izy ireo. Ao am-piangonana ihany izy fa miampanga ny tenany, tsy efa ntsony dia gaga ve isika rehefa avy eo hoe nandao ny fiangonana izy, lasa izy na lasa nitady any amin'ny toeran-kafa. Fa za kosa aloha tsy hijanona ao anatina fiangonana hoe misy seza voatokana ny farany aoriana any, ary ireo seza ireo dia natokana ho an'ny olona mpanota na ny marimarina kokoa ho an'ny olona manana heloka be araka ny fiheveran'izy ireo. bien péché. Tena mahagaga. 1 Jean. Jaona voalohany. La chose que je veux transmettre ce Zavatra matin tiako apita aminareo amin'ity maraina ity zany au Saint-Esprit, ary tena mahatoko ny fanamasina ao dia ny atakaranareo ny alalan'ny famela-kelok'Andriamanitra rehefa manatona ny Andriamanitra ny olona ray qu'il se repent. ka mibebaka ilay olona ao Et qu'il a trouvé grâce auprès de Dieu. ary nahita famindrapo teo anatrehan'Andriamanitra izy, nandray ny famela-kelok'Andriamanitra izy. Amen. Amen. Donc, Noho je izany ne peux pas avoir une dia tsy image tokony hanana fomba fijery autrement hafa aminy que aho l'image akoatra ny d'un amin'ny mahalehilahy na vehivavy efa nohamarin'Andriamanitra azy. Le légalisme Ny fandalandalana dia mamono, tue le chrétien. mamono ny kristianina. C'est ex- et dans Ary l'évangile, ao anatin'ny filazantsara inona kay no antony nanoratana ny tantaran'ilay vehivavy izay tratra ola-tanana ny jangajanga? Inona no antony nanoratana n'io tantara io tao amin'ny dans filazantsara? l'évangile. Pour quelle raison? Inona no antony? Des pharisiens. Ireo fariseo, C'est légaliste. ireo mpandalandalana, ireo mafo tsy mba Quelqu'un qui ne mahatsapa ressente rien, ninina amin'ny fiainan'ny olona, absolument rien, tsy mahatsapa ninina, qui juge, izay critique, mitsara, mpitsikera, qui utilise la loi mpampiasa lalàna de l'ancienne avy alliance. amin'ny fanekena taloha, ampiarina amin'ny kristianina ty amin'ny fanekena vaovao. C'est vrai que Marina fa mbola avant, c'était fanekena encore sous taloha l'ancienne fony Jesosy teto alliance, quand Jésus an-tany. était présent. Fa inona ny tiany Jesosy nampianarina? Inona ny tiany Jesosy nampianarina? Le pardon de Dieu. Dia ny C'est famela-kelok'Andriamanitra. ça qu'il a voulu enseigner. Izany ny tiany nampianarina. Eux, les pharisiens, Fa ny ils voulaient fariseo kosa dia izao hoe izy rehetra tia hitora-bato an'ity vehivavy ity, tapitra treo ny momba azy, tratra ola-tanana ny jangajanga, d'adultère. tratra ola-tanana ny jangajanga. Et pour eux, Ary ho azy ireo ty vehivavy ty dia fini. fahafatesana ny mendrika azy, fahafatesana ny mendrika azy. Fa inona no naseho an'i Jesosy? Dia ny famela-kelony. Et il a voulu montrer Ary tia ny aseho à ces pharisiens tamin'ireto fariseo reto
fa tonga ny ora quand il allait mourir à la croix. rehefa ho faty eo amin'ny hazo fijaliana izy ka andatsaka ny rany azadino zay a Le sang de l'alliance andatsaka ny rany dia ilay rano fanekena aurait le pouvoir ary zany no anakery a de mahery vaika n'importe qui. izay a mela ny eloko na iza na iza N'importe qui. na iza na iza Amen. amen Et ça crée ary zany un zavatra dommage zany nefa dia miteraka fahavoazana lehibe a dans les foyers, eo anivon'ny tokatrano dans la relation eo entre anivon'ny les chrétiens. fifandraisan'ny kristianina Alors, noho izany a n'a aza pas dire milaza mihitsy nareo hoe izao ny zavatra nyteneniko hoe tsy mampaninona na miaina anaty fijangajangana ary ny lehilahy na ny vehivavy ao a n'allez pas aza raconter mitantara l'histoire. zavatra izay tsy nyteneniko Je suis en train de fa ny dire zavatra tiako aujourd'hui, ampita androany dia izao s'il y a eo dans les anivon'ny mpivady a le mari ou raha la ohatra femme ilay lehilahy na ilay vehivavy a mety nanao fahadisoana sendra lavo zany tsy miresaka zany tsika fiainana maritra ao anatin'ny ota de pratiquer tsy miresaka zany ilay fampiarana ny ota na faharetana ao anatin'ny ota satria ny apôstôly jaona zao dia nampiseho mazava tsara ny mampiavaka hoe olona sendra lavo a tao anatin'ny ota sy ny fampiarana ny ota na ny faharetana ao anatin'ny ota andao vakitsika mba tsy tantaraiko zavatra diso aminareo Alors, on cherche maintenant. ndao tadiavintsika le izy a 1 Jean chapitre 3, jaona voalohany toko fahatelo verset 7. teny andinin'ny fafito Petits enfants, que personne anaka ne vous séduise. azavela isy amitaka anareo izay manao ny marina no marina Comme eny lui-même est marina tahaka azy celui qui pratique izay le manota péché est du dia avy amin'ny devoly car le satria ny diable pêche dès devoly le manota commencement. hatramin'ny voalohany Et le Fils izao de ny Dieu sehony apparut afin de zanak'andriamanitra détruire dia les ny œuvres. andravany asan'ny devoly Donc il y a une différence noho izany misy mahasamihafa azy a entre le péché ny hoe manota mampiatra ny ota dans le péché sy ny hoe sendra lavo tao anatin'ny ota indray a na tsy fantatro donc noho izany a incompréhension, io tsy fatakarana io cette ignorance io tsy fahalalana io de la profondeur du ny pardon de alalan'ny Dieu famelan-kelok'andriamanitra cause beaucoup de dia problèmes miteraka olana maro eo anivon'ny kristianina dans les couples. eo anivon'ny tokatrano mpivady inona no antony satria On ne traite pas tsy voakarakara ny otany ray tamin'izy ireo si le frère ou ohatra la hoe sœur lay rahalahy na bavy a mety nanao fahadisoana tombé dans l'adultère. mety hoe lafy tanaty fijangajangana tamina lehilahy na vehivavy ohatra C'est comme dia si que le raisitsika ciel ohatrany était hoe tombé sur la terre. latsaka teo an-tampon-dohantsika ny lanitra ka vita hatreo ny zavatra rehetra tsy misy azo atao ntsony tsy azo averina ntsony mahatsirava avokoa ny zavatra rehetra C'est ça fa qui se zavatra passe ohatr'izany un peu dans randray le no corps de mitanga eo anivon'ny tenan'i kristy Mais nous avons besoin d'apprendre fa mila mianatra isika que de même que Dieu pardonne hoe tahaka ny dans la namelan'andriamanitra repentance, ao anatin'ny fibebahana ary isika ihany koa tena ntsona mba hamela eloka on a besoin d'apprendre de mila s'humilier, mianatra manetry de tena prendre isika notre croix, tondra ny azo fijalitsika de s'humilier. manetry teny e C'est pas facile, tsy mora zany a c'est pas une histoire. fa io zany comme tsy ça que resaka hoe on passe dessus par andalovana terre, fotsiny dia avadika ny parce que petsy ça dia peut vita causer hatreo a des blessures, fa mety ça peut hiteraka ratry zany a même hiteraka arriver à gidy avoir anaty de mihitsy aza l'amertume dans le cœur, faka mangidy ao am-poa ou de manque de confiance, mety qu'importe quoi. lasa misy tsy fatokitena na zavatra ohatr'izany fa natsoina isika mahakristianantsika hamela heloka hamotsitra satria na no antony satria tahaka ny namelan'andriamanitra atsika iza mo tsika tsy tokony hamela Le heloka chrétien et l'église en général ny kristianina sy ny fiangonana amin'ny akabeany a amin'ny akabeany resahako a éliminent un petit peu. dia ohatrany hoe manafoana kely a ny famelan-keloka Et on veut expliquer, dia tia et on nazavitsika veut donner des conseils, tia hanome torohevitra isika arrêter la ary personne manoloana qui a n'ilay été blessée olona dans la situation. voaratra tao anatin'ilay tranga matetika isika dia tia hanome azy ireo karazana vahaolana Comment faire ahoana ny tokony atao fa la solution? ny vahaolana dia
tokana Il y a ihany une solution. tokana ihany ny vahaolana dia ny famela-keloka Et on ne peut pas tout détruire. ary tsy afaka ravahantsika ny zavatra rehetra On ne peut pas tout détruire. tsy afaka ravahantsika ny zavatra rehetra Parce qu'il y a un ou l'autre qui a satria commis une hoe erreur. nanao fahaditsona ny andanina ny ankilany ary zany na tonga naneho tamintsika teo ny apôstôly jaona dia maneho tsara ny mahasamihafa ny olona izay sendra nanota sy maharitra ao anaty fahotana zavatra samihafa ireo Donc finalement, noho izany any amin'ny farany a ny fandraisantsika ny famelan-kelok'Andriamanitra dia raisitsika ohatrany hoe voafetra zany voafetra ny famelan-kelok'Andriamanitra fa tsia quand quelqu'un fa rehefa se repent, mibebaka ny olona il n'y ray a pas de limite. dia tsisy fetra ny famelan-kelok'Andriamanitra tsisy La vraie ny repentance tena fibebahana dia mitarika makany amin'ny famelan-kelok'Andriamanitra ary a de la même manière que notre tahaka ny passé a nandevenana été ny fiainantsika fahiny tamin'ny alalan'ny fahateram-baovao la même dia chose mitovy amin'izany ihany que péché. io ota izay vita io a dia levina ihany koa tamin'ny alalan'ny Et nous famelan-kelok'Andriamanitra restons des hommes et des femmes dia justifiés. mitoetra ho lehilahy sy vehivavy no amarinina foana isika tsy miala zany ilay fanamarinan'Andriamanitra atsika raha tsy hoe Le reniement nanda isika du Seigneur Jésus. nanda ny tompo Jesosy isika Oui. Et na ihany koa renier. ny fandavana ny asan'ny fanamasina Et si vous ary raha avez mamaky ny bokyny Hébreo ianareo a dia voasoratra mazava tsara ao zany donc noho izany tena mila mitarina isika indrindra ho antsika pasteur manerana amin'ny fiangonana rehetra mba tsy hanafaka isika na nisokajy eo amin'ireo kristianina arakaraka ny otany ary indraindray aza mety tsy azo an'ireo pasteur an-tsaina hoe mety ho izy ireo no lavo rapitso zany mila tokony hananantsika tahotra ao anatin'ny fotsika satria tsy misy olona afabela afaka mitentsika hoe za mafy be za zao fa za efa nahita olona izay nitantara fa matanjaka sy mafy be hono izy ireo ao tsara raha zareo indray dia tsy mba manana olana amin'ny zavatra ohatran'izany tiako loatra ny tompo hoe za manompo ny tompo tandremo a marina zany mahatonga antsika mila manana tahotra ao anatsika azany no anakana antsika tsy tondra fitsarana sy fitsikerana ho an'ny olona izay lava satria mety hanjoantsika ihany koa zany rapitso on connaît le futur. nareo ve mahafantatra ny rapitso Démas était un fa Demasy ane ka mpiara-miasa tamin'ny apôstôly Paoly olona tena akaiky an'i Paoly izy fa inona ny zavatra nitranga tamin'ny Demasy nafoy azy izy noho izao tontolo izao inona moa izao tontolo izao io inona izao tontolo izao io juste aller dans le monde. hoe miaina ety amin'izao tontolo izao fotsiny ve no atao hoe izao tontolo izao hoe za olona ety amin'izao tontolo izao fa tsy ny atao hoe izao tontolo izao a dia ny ota ny eloka izao tontolo izao dia feheziny andrinany ity izao tontolo izao ity dia ny devoly zany noho izany rehefa miresaka tsika ny atao hoe izao tontolo izao a dia tsy zavatra maivamaivana resany zany ka hoe za miaina ety amin'izao tontolo izao tsy fa ny atao hoe izao tontolo izao a dia ny ota ny eloka ary ny korotana mazava Attention. fa tandremy tsara isika so manana fomba fijery mitsikerana mitsara ny olona anankiray izay ao anatin'ny fahalavona fa ny baiboly anie dia milaza amintsika hoe iza moa isika no hitsara ny olona anankiray izay ao anatin'ny fahalavona fa Andriamanitra mahay manangana azy Mais bien sûr que ain'Andriamanitra anie manangana antsika fa isika mihitsy ndraindray manana ilay toe-tsaina hoe ara-panahy loatra isika spiritualité. manana izay toe-tsaina izay hoe efa ara-panahy isika On est trop satria ara-panahy loatra isika dia tsy miaika an'izany Andriamanitra miaika fa isika tsy miaika fa iza moa tsika Andriamanitra dia mamela fa isika tsy mamela na mametraka fepetra fa rehefa Andriamanitra ny mamela olona anankiray dia tsy misy ninina intsony efa vitany hatreo ny fanitsiana ny olona anankiray iny Si vous lisez ary Corinthiens, raha mamaky tsara tsika ao amin'ny Korintianina faharoa chapitre dia ny 4, toko fahafito dia jerenareo tsara ny fomba fitantaran'ny Paoly an'ity lehilahy anankiray ity izay tena nibebaka fa tena marina tokoa raha lasianabavy fa ohatrany hoe manana fomba fijery hafa izany ny fiangonana ankehitriny ahafahany mifehan'ireo tranga miseho anivon'ny fiangonana fa ao am-piangonanao indraindray tena misy olona mihevy tena hoe ara-panahy loatra ary tena hoe mihevitra ny tena no ara-panahy loatra izy ireo
fa zava-doza zany a zava-doza ny mihevitena hoe ara-panahy isika zany hoe mihevitena hoe ara-panahy loatra zany isika Non, mais franchement, hein. fa tena marina zany a Dramatique, quoi. tena zava-doza zany a Bon. Donc, on reçoit noho le izany a même dia pardon de mitovy Dieu ihany ny en tant andraisantsika que ny chrétien. famelan-keloka avy amin'Andriamanitra amin'ny maha-kristianantsika na rehefa lavo isika na fony isika nateraka indray a ka namela ny helontsika rehetra ny tompo a na nadino lasantsika rehetra ka tsy natsiaro intsony a ny zavatra rehetra nitranga teo amin'ny fiainantsika fa matetika ny tsy azontsika ny atao hoe famelan-kelok'Andriamanitra azany anefa ny tiako ampita aminareo amin'ity marain'ity aho ka ny fanahy ny tompo tena nazava ny sainareo amalula ny tenako sy ianao a sy tsika rehetra izay manatrika eto dia ny atakaratsika ny alali ny atao hoe famelan-kelok'Andriamanitra fa zavatra tena miavaka io fa ny olombelona mantsy dia mbola mitahiry zavatra ao anatiny ao mitahiry zavatra fa Andriamanitra tsy mba mitahiry nininona tsy mitahiry nininona intsony Andriamanitra fa rehefa manadio izy dia dioviny tanteraka amen eo anivon'ny fiangonana dia ahitana tranga tahaka izao ankehitriny rehefa lavo ny pasteur anankiray a dia atao misitaka izy heritaona roa taona telo taona dia lazaina izy rehefa avy hoe vitatra eo ny aminao fa iny zany zavatra mitranga izany fa aiza ny antsoina hoe fibebahana ary aiza ny antsoina hoe famelan-kelok'Andriamanitra lasay zany ary zany mila takaran'ny fiangonana satria ankehitriny dia misy fomba fijery hafa ny zavatra anankiray ny ota anankiray ny tranga miseho anankiray izay mifanohatra tanteraka amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra marina tokoa fa Andriamanitra mety manana ny fomba fijeriny amin'ireo karazana ota samihafa ireo fa rehefa eo kosa ny famelan-keloka dia tsy misy nininona intsony tafatoetra efa foana sy adino avokoa ny zavatra rehetra zany ary zany anie mahatonga ny vahoaka an'Andriamanitra tokony hitoetra anatin'ny fiadanana sy ny fifaliana sy eken'izy ireo hoe toy ny ahoana ny fijerin'Andriamanitra azy ireo ankehitriny toy ny ahoana ny fijerin'Andriamanitra antsika ankehitriny toe-po manao ahoana no hitany ao amintsika fa tsy mbola marina toy izao isika ankehitriny hatramin'izay nanomboka hatramin'ny andro izay nahaterahantsika indray ary zany zavatra zany anefa ny tena mila azontsika amen fa za tena mahare zavatra maro ny reko ny fanambaran'ireo olona izay mihevitra ny tenany hoe marina loatra fa mila miverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika fa atsika mahazo sy matakatra fa ny famelan-kelok'Andriamanitra dia tsy mba miampahany velively tena mafisiko mafy mihitsy zany satria tiako ianareo afaka tiako ny vahoaka an'Andriamanitra ho afaka tanteraka ka tsy ho voafatro n'ilay ota tany amin'ny taona lasa na ilay ota tamin'iray volana lasa na inona zany mba tsy fikitra amin'ireny zavatra ireny anie isika fa rehefa nibebaka ka efa nisy ny famelan-keloka dia efa tapitra hatreo ny zavatra rehetra dia mitondra isika fa tena maro ary tena maro kristianina ary mety misy aza amin'ireo izay manaraka antsika en ligne na hanapaka no ao anatin'izany fanamelohan-teny izany tsy mahavita mamela heloka ny tenan'izy ireo a tsy mahavita mijoro intsony izy ireo satria mahatsikaritra an'ireo fijery mitsara azy ireo manoloana an'ireo olona izay manodidina azy fa za kosa te hampahery anareo a fa tsy mbola marina tahaka ny mahamarina anareo ankehitriny anareo a satria ny fanamarinana dia tsy miova fa ny zavatra miova dia ny fahamasinana ary mbola tsirenareo ny amin'izay fahamasinana izay a dia mampirisika anareo hijery an'izany ao anatin'ny application an'ny CTMI a mba ho ajory ianareo a na mahara-baovao a arakareo a ny toriteny a nivoaka farany zany ao ary ka noho izany a raha resantsika hoe tsy misy intsony aza ny fanamelohana dia andao mba jerentsika izay lazain'ny Paoly apôstôly ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina ny epistily ho an'ny Romanina ny toko 9
rehefa miresaka Paoly eo amin'ny toko fahafito mampirisika anareo maki ny toko fahafito hoe amin'ny fotoana ny kristianina anankiray mbola mitoetra ao ambanin'ny fitondran'ny lalàna, izany hoe amin'ny fotoana izy mitoetra sy mijanona ao ambanin'ny fitondran'ny lalàna, izay fitondrana io dia any fanekena taloha fa tsy any fanekena vaovao. Mazava tsara, amin'ny fotoana zany izy mbola mitoetra ao ambanin'ny fitondran'ny fanekena taloha io dia ny lalàna izany ka raha lavo izy amin'ny fotoana io dia manameloka azy ny lalàna. Mazava ka raha lavo ary izy anefa ao ambany lalàna dia inona aza ny zavatra hitany eo anoloany? Lalàna. Dia ny lalàna nefa inona no ataony? Manameloka no ataony. Ary mbola betsaka nefa ny kristianina ankehitriny izay mbola mitoetra ao ambanin'ny fitondran'ny lalàna io. Fa rehefa miala ny lalàna, andaony antsika maky andinin-tsoratra masina anankiray, andininy anankiray fotsiny. Dia ny andininy 10 mety ho gaga angamba ianao. Izao no lazain'i Paoly hoe ary ny didy, zany hoe didy io dia ny lalàna ary ny didy ahoana? Efa niteny anareo kosa tany aloha hoe ny toko fahafito nareo indray ny diso tamin'ity indray mitoraka ity niteny anareo aloha hoe ny toko fahavalo fa alohan'izay dia vakitsika ny toko fahafito fa tsy heninareo fa mety variana angambo nareo. Variana angambo Clara. Ny andininy 10 ny toko fahafito. Lasaritsika ary ny didy izay natao azahoana fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Azonareo ve? Izany hoe ilay didy izay tokony, satria ny didy avy amin'ny Mosesy dia manambara famasinana, famarinana, fiainana madio fa rehefa tonga kosa ny didy dia vao maika miariary ny ota. Fa amin'ny fotoana tsy isiany lalàna dia tsy misy ota, izany hoe eo ihany ny ota fa tsy sain'Andriamanitra ny ota. Fa ny fotoana anankiray izay anisan'Andriamanitra ny ota dia rehefa tonga ny didy. Ary ilay didy izay natao azahoana fiainana hozy izy dia hitako fa nitondra fahafatesana tamiko. Satria rehefa tonga ny didy ka lavo aho dia inona ny zavatra mitranga ao aorianan'izay fahalavoko izay? Inona ny manaraka an'izay? Mazava ho azy fa ny fanamelohana. Dia andao aza vakitsika ny andiny manaraka. Dia izao no lazainy hoe nentin'ny ota eno tsara. Nentin'ny ota zany hoe ny zavatra nararoton'ny ota tao. Dia inona zany? Zany hoe lavo aho, nanota zany, lavo aho zany. Ka ilay fahalavoko zany hoe ilay fahotako dia ino sisy nararoton'ny ota namitaka sy nafaty ahy tamin'ny alalan'iny, tamin'ny alalan'ilay didy. Noho izany midika inona moa zany zavatra ny midika zany fa rehefa lavo aho dia ny didy no ampiasain'ny ota aninona mba hanameloka ahy. Noho izany amin'ny fotoana mbola mitoetra ao ambanin'ny fitondran'ny lalàna dia izany zavatra no ampiasain'ny ota, mampiasa an'ilay lalàna izy izay manameloka. Miara-manaiky an'izay tsika, ndao antsika hivadika any amin'ny Romanina ny toko ndaso aloha jereko tsara e. Ny toko 9 dia ny andininy 4:40. Fa ny ota, ndao vakitsika, fa ny ota tsy hanan-kery aminareo. Midika ve zany fa tsy manota intsony zany tsika? Tsia, fa tsy manan-kery hanameloka antsika intsony izy. Satria nahoana dia hozy izy Paoly hoe fa tsy ambany lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana. Noho izany raha atao amin'ny teny hafa dia izao hoe raha lavo aho ka tsy eo intsony lalàna dia tsy misy manameloka intsony, fa ny ataoko dia mibebaka dia mandray ny famelan-keloka Andriamanitra. Noho izany tsy manamelo tena intsony satria ny antokana manameloka ahy dia ny lalàna rery ihany. Ary rehefa miala ao ambanin'ny fitondran'ny lalàna dia ny zavatra tokana takin'ny fanekena vaovao
dia zaho hoe ny alako ao amban'io fitondrana io ka hitoeraka ao amban'ny fitondran'ny fanahy ary amin'izay fotoan'izay kosa raha lavo aho dia tsy manana ninina entina namelohana ny ota fa raha ohatra ka mbola mijanona ao ambany lalàna dia mampiasa ny lalàna foana ny ota mba hanamelo ka fa rehefa miala ny lalàna inatsoa moa ny anana ny ota tsy manan-kerintsony izy satria tsy misy lalàna intsony tsy afaka mampiasa ny lalàna intsony izy satria efa niala zany tsy hiditra anatin'izay sehatra izay afangamantsika dia lany eto ny herinandro hanazavana an'izany fa ozy izy hoe tsy ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana ary zany no atao hoe fanekena vaovao zany na tonga ny apôstôly paoly rehefa voalazany zany rehetrarehetra zany tao amin'ny toko fahenina sy ny fafito dia manomboka ny andinin'ny fahavalo amin'izay izy dia zao nolazainy hoe ary amin'izany zany hoe amin'ny fanomezanareo lanja zay rehetra nolazaiko taminareo tany aloha dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa mazava loatra zany raha ny tiako dia mba sarotsaro takarina kokoa noho izay izy fa tena mora loatra fa mazava loatra hoe ny kristiana anankiray voaheloka ve tsy azo heverina intsony zany dia nefa manana fahasarotana ny kristiana mela ny tenany Andriamanitra aza mamela azy dia izy indray manohatra ny famelan'Andriamanitra. Amen. Zany no antony hoe rehefa eo ny famelan-keloka rehefa mamela elok'Andriamanitra dia tapitra treo teneny eo akaikinao hoe tapitra treo hoe tapitra treo tsisy ninona intsony. Dia nefa mitolona foana ny ataontsika mitolona ny ataon'ny kristiana satria tsy mahalala izy ireo tsy mahalala ny famarinan'ny filazantsara fa izany anie natao hoe fampianarana tsy misy kilema fa tsy izay tantarain'ny olona nareo hoe satria efa nanota ianao ano izany ianao tsy mendrika tsoa fa ino zany zavatra any Andriamanitra ary ve namonjy sy nanamarina dia ianao indray niteny amiko hoe tsy mendrika fa za tsy haino anao tsy misy idilako ny zavatra lazainao. Mazava avokoa tsika rehetra ny amin'izay manarak'izay dia misy ihany koa ilay fifamelana eo amin'ny samitsika fa mbola tantara hafa ihany koa io mbola karazana olana hafa mihitsy io hoe mila mifamela satria misy rahalany tantara zavatra ohatr'izao tamiko anteny zavatra ohatr'izao tamiko na inona hoe nampangainy hafa nanao an'izao ny teny marary tamiko izy dia tena tohana be aho fa tsika ve mbola zaza sa efa olon-dehibe mandratra tsika avokoa ve ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao ahoana no afahantsika manaiky sy miatrika ny fanenjehana raha tenina rahalahy fotsiny aza dia efa mandratra sy mankivy atsika ahoana no afahantsika hanaiky ny fanenjehana dia ahoana moa zany no afahantsika hiatrika sy hanaiky ny fiampangan'ny mpanota sy izao tontolo izao atsika raha ohatra ka tenina rahalana nabavy somary manelingelina kely fotsiny dia efa ozy isantsika manao hoe tena noratrainy lalina tena lalina ao fa mila miala ao anatin'izay sehatra izay tsika miala ao anatin'izay ambara tonga izay ka manaika hitombo kely ao amin'ny fanahy dia teny hoe marina tokoa fa nyteny toy izany izy fa andeha ho avotsy toa mamela azy dia tapitra treo tsy misy ninona intsony. Misy fotoana koa ohatra mivadsika tafiresaka amintsika somary tafiteny marary amintsika izay tsy dia akastrahantsika loatra fa mandiny tena isika dia manetry tena dia mamotsitra ka mamela dia ohatran'izay ihany koa azo mitovy amin'izany mihitsy fa zany anie ny tena tokony ho izy isika zany tsy eo amin'ilay sehatra anankiray intsony adiny ray aty aoriana dia mbola lay miteny hoe tandremy kely ilay fitenina ao anaty eo fa efa tapitra ny zavatra ohatr'izany efa tsy amintsika intsony zavatra ohatr'izany fa zavatra efa tokony laozantsika ny taonany maro tapitra treo efa olona tombo isika efa matakatra sy mikomprendre raha azontsika tsara ny fon'ilay olona fa tsy ilay teniny sy lifatra kely akory sa ve isika hijany eo amin'ilay sehatry ny fifamaliana foana isika ve mbola eo amin'ilay sehatra ohatr'izao foana hoe miandry an'iny rahalahy nibebaka amiko mihitsy avo amela azy fa inona ny zavatra tahaka an'izany Jesosy ve niandry anao tsy hanota intsony vao nanaikiakatra teo amin'ny hazo fijaliana
fa fony mbola mpanota isika ho ny baiboly dia efa tonga hamonjy antsika Kristy. Fony mbola mpanota isika ry tsy niandry antsika hoe la afaka any amin'ny otantsika isika sady tsy nisy olona afaka nanafaka antsika raha teo fa izy rery nanana fahefana mela ny elontsika. Noho izany atsaro amin'izay le hoe ny vadiko hoe ny ralako hoe ny anabaviko hoe izaho mihitsy any nyteneny tamiko hoe izaho ny dia alaiko koa ny telefona diny fa miresaka amin'ny ranabavy Antoinette dia ozy izy aho Antoinette jerenao any ny alefa nianina tamiko hoe jereo any ny teniny tamiko dia ozy izy koa Antoinette hoe anga dia eo amin'izay tsika lasa maka ny andraikitry ny mpanao gazety. Ary izay mihitsy ny kristianina, lay kristianina ranofo, lay kristianina zaza dia iny fa maka ny telefonany izy mba hita tara ary mitady olona comprendre anazy izy ary mampalahelo dia mahita olona izy. Mampalahelo fa mahita olona mahazo azy sy micomprendre azy izy. Ary tokony teny an'izao le olona tsy maninona zany raha la mahafinaritra iny ka renesy fotsiny fony mamelany elony fa zao ny tenentsika anga zany ve ny teneniny zako hoe fa nataony inona zany mihitsy ka fa tena any amin'ny jardin d'enfant mihitsy misy atsika raha izany any amin'ny classe maternelle fa tsy olon-dehibe tsika raha izany fa olona any amin'ny maternelle. Tena hoe zaza no ny teny ve fihetsika na zava-mitranga dia mamendry fendro isika fa tsia izy ianao ao amin'ny Kristy fa aoka izay lay aranofo lay mahazaza dia niany isika ny taonany maro tsy mety mataka javatra vakio ny Matthieu 9. Raha mbola tsy azontsika ihany ny mazava-dehibe ny famelan-keloka. Matthieu 9:4 dia enaro tsenjery ty. Raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Zavatra matotra zany a. Tena resaka maty io. Ndao ny resika ohatra zany miaina fiainantsika makristianitsika dia niteny zavatra tamintsika ohatra zany George dia tsy namela ny elony isika dia intsika manatona ny tompo raha pitso maraina dia ozy isika amin'ny tompo hoe mamela ny eloko tompo hafa ny zavatra ohatr'izao nataoko fa ozy izy ny tompo hoe tsy afaka mamela ny eloko ao ary ny tenin'Andriamanitra mihitsy eny milaza amintsika an'izany hoe tsy hamela ny elontsika mihitsy izy raha tsy manitsy ny fotsika aloha isika ka mamela ny eloko George rahalahintsika tsy azo heveriny zany ary zany zavatra zany mila takatsika satria ny famelan-keloka ka tsy zavatra azo vidina eny amin'ny supermarché akory fa hetsiky ny fanetreteny io. Hetsika atao io izay mitaky fatiantoka zany hoe misy tombam-bidy misy vidiny io. Amen. Fa zany miazo fijaliana mila hetsika mila manetry teny isika dia miazona ny fotsika ho mazava isika madio. Ary rehefa manatona an'Andriamanitra amin'izay tsika ka mangata-pamelana aminy dia ozy izy anaka mamelanao zao dia zao ihany aho. Amen. Fa indraindray tsika mieritreritra hiaina kalitao-piainana hoe za tsy hamely zany mihitsy ary miaraka amin'izany nefa dia hiazona fifandraisana mazava amin'Andriamanitra fa nareo ve ahoana e? Ny vaditsika aza tsy avelantsika dia intsika manatona ny tompo hoe tompo ary io vavaka io isa-maraina io mivavaka isa-maraina mamaky ny tenin'Andriamanitra fa ilay vaditsika nefa tsy avelantsika. Fa tsy mihaino anao izy raha lasy anabavy tsy mamela ny eloko koa izy ny teny mihitsy ane no manasaraka eto ny teny manapa-kevitra eto e. Andao ny jerentsika izay tenenin'ny Paoly Jesosy mantsy ny teny an'ity voalohany ity fa jereo izay lazain'ny Paoly ary fantatrareo tsara fa tsy teny mifanohatra amin'izany mihitsy Paoly azo antoka zany. Jereo ny Kolosiana 7:7-10. Raha mivoaketo isika amin'ity maraina ity dia aoka ho lehilahy sy vehivavy tena marina eo anatrehan'ny tompo. Ao dao vakitsika ny Kolosiana 7:7-10. Dia ozy izy hoe mifandefera. Inona ny dikan'izany hoe mifandefera? Inona ny dikan'izany? Ekeo amin'ny maha izy azy ny rahalahinao. Anao hiaraka aminy
tsy hoe manoana ny ratsy ataony akory a. Mifandefera ara misy manana alahelo amin'ny sasany mihitsy le niteneniko teo a, dia ahoana ozy izy? Mifamela eloka ianareo. Tahaka ny namelan'ny tompony elokareo no aoka mba hamelanareo kosa. Ahoana ozy izy? Tahaka ny namelan'ny tompony elokareo no aoka mba hamelanareo kosa. Tsy afaka mamela ny tsy famela-keloka hitoetra ao anatin'ny fotsika isika. Tsy mananjo isika hiazona tsy famela-keloka ao anatin'ny fotsika. Efesianina 4 dia ny 2:3. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampiantra sy famela eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy. Amen. Efa ampy ve zay sa mbola mila mitady andinin-tsoratra masina hafa isika? Raha mbola mila andininy hafa isika dia anjaranareo mitady anjany rery a. Ao noho izany izay toe-po zay zany mila nanantsika ao anatin'ny tenan'i Kristy hampiaritsika amin'ireo ralasanabavy. Satria izany ny toe-po mila nanantsika. Enjehana ve isika? Mamela eloka isika. Voaratra ve ianao dia mamela eloka. Ary rehefa mamela eloka anitsika dia tapitra hatreo koa ilay ratra e. Satria raha tsy izany dia azontsika ilay ratra dia zaraintsika manolona dia lasa lotika isika tsy tiantsika intsony ilay olona. Ary rehefa mifanena amintsika ny an-dalana ilay olona dia aleontsika mivily lalana ohatran'ilay fataon'izao tontolo izao. Tokony tsy misy olona entina dia anankiray aza ka tsy afaka mifampijery amin'ny maso. Na iza na iza. Mbola verika any tsy misy olona na dia iray azy eto mananjo amin'ny mahasamy kristianina ka mifanena amin'ny olona anankiray. Izay nandratra anao na nanao tsy nety taminao ka tsy vitanao mijery azy ao anaty masina. Ary zany no antony ny anjara ndraikitsika dia tsy mitodika any amin'ilay olona izay nandratra antsika na nanenjika antsika fa mitodika aty amin'ny tenantsika manokana. Nahoana fihetsika ilay olona na enitaona ary izy vao hifona sy hibebaka tsy olako izany fa za fotsiny mila mamela zao dia zao ihany. Mamela zao dia zao ihany. Amen. Ary marina nefa zany. Ny anahy mivadiko tsaroako ilay nataony atahaka an'izao fa mbola miaina amin'ny lasany ianao zany e. Mbola miaina amin'ny lasa zany ianao. Ary ny fiainantsika mitraikefa ny lasa dia tsy mitondra vokatra hafa fa tsy ny anitsaka antsika. Zava-misy marina zany. Noho izany ny fandavana tsy hamela eloka dia miteraka vokadratsiny. Io zany tsy vitany hoe tena tsy vitako hoe hitanao rahalahy mila mamela eloka ianao fahasoavan'ny tompo hitarika anao amely tsy vitako hoe avonavona. Ny famaritana an'izany rehetra zany dia avonavona. Fandavana tsy te hitondra ny azy fijaliana, fandavana tsy te hanetry-tena, fandavana tsy hanaiko faty antoka, fandavana. Dia rehefa anontany anao hoe inona ny famaritana ny azy fijaliana dia hainao ery manazava azy. Fa tsy mahaliana anazy zany ary tsy mahaliana ny tompo zany, mahaliana ny tompo dia rehefa eo anoloanao ilay zava-mitranga izao ankehitriny izao ka manome fahafana anao izy hitondranao ny azy fijalianao, hanetrenao tena sy handavanao ny ainao dia izay no mikaonty amin'ny tompo. Fahalalana. Ny fahalalana, ny fanambarana ny amin'ny afatry ny azy fijalian'ny tompo dia zavatra anankiray fa mila iainana ihany koa zany. Mila iainantsika zany. Izay no mikaonty indrindra. Raha tsy izany dia iaina ny vokadratsiny tsy famela-keloka isika. Misy olona ohatra tsy mety mandray ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra mihitsy. Satria ny famela-keloka dia manetsika ny fitahin'Andriamanitra. Miaina tanteraka ny famela-keloka, izany hoe ny andavanandrom-piainantsika zany dia ao anatina toe-po sy toe-panahy ny fahavononana hamela ny zavatra rehetra mandrakariva. Sokafo ny varavarana ho amin'ilay fitahin'Andriamanitra tokony hirotsaka amintsika. Ary io zany tsy tokony ho fihetsika fotsiny. Fa misy vokadratsiny io raha ohatra isika ka mitoetra ao anatina tsy famela-keloka, fa misy vokatra tsara kosa raha manapa-kevitra ny hamela eloka isika.
tena miova mihitsy zany ny zavatra rehetra satria zavatra anankiroa samihafa ne ireo hoe ainareo tsara ny tenin'Andriamanitra izay nilazain'i Jesosy hoe misy ny lalana tery ary misy ny lalana malalaka. Inona moa ny lalana malalaka? Ny lalana malalaka dia izao hoe iaino any ny fiainanao maha-kristianina fa aza mamela heloka mihitsy, fa zao kosa ny atao hoe lalana tery rehefa manana fahafahana ianao amela heloka dia izany ny atao hoe lalana tery. Samihafa ireo satria ny ray mitaky fanetretena, ny ray kosa mitaky mba hitohizanao anatin'ny avinavinao. Zavatra samihafa ireo. Ny ray miaina anatin'ny avinavina, ny ray miaina anatina fanetretena. Ary lalana tsy maintsy andalovantsika io, azo fijaliana izay tsy maintsy entintsika. Tena tsy vitako hoe isan'andro vaky zao kosa ve ka isan'andro vaky zao mihitsy tokony tsy hisy olana any amin'izany. Raha isan'andro dia ianao ka indray isam-bolana ny anazy dia anjaranao zany, fa zay zany ny azo fijalianao ary zay kosa ny azo samihafa daholo ny olona rehetra. Ary aza miteny mihitsy hoe fa maninona kosa ny tsy mitovy, fa tsia tena tsy zany zay navelan'ny tompo hitranga eo anoloanao dia ety ny azo fijalianao manoloanan'io dia aza monimonna, aza mitaraina, aza mitady olona hikomprendre anao, aza mampifendrifendry ny tenanao akory fa mitomboa ao anatin'ilay zava-mitranga satria rehefa mamely ianao dia mitombo ianao zay. Enja zany mafy zany kanefa tena fitahiana loatra ary fahasoavana loatra, fitahiana sy fahasoavana mirotsaka avy amin'Andriamanitra izany. Fa mifanohatra amin'izany kosa ny tsy famelan-keloka, mikatona tanteraka mihitsy ny vavahadin-dranon'ny lanitra, tsy misy ninina mirotsaka eo, tsy misy na inona na inona. Noho izany miara-miasa soantsika ny zavatra rehetra rehefa manetry teny isika, rehefa fantatsika ny azo fijaliana mila entintsika. Amen. Karaha mamela isika dia fahasoavana tsy takatry ny saina. Mahatalanjona. Hitantara tantara kely aminareo izay mahakasika ny Ranabavôdre. Ino tsara ary. Tao anatina fotoam-bavaka izay tao am-piangonana. Dia tamin'io fotoana io tsy tadidiko tsara intsony ny zavatra nitranga fa nanatona ny vavahana teny aloha ny olona dia izay zany zavatra nisy. Dia nisy anabavy anankiray zany nandroso teo anoloana teo amin'ireo olona izay nivavahana zany. Dia nanantona azy moa Ranabavôdre mba hiaraka hivavaka aminy. Dia nanontaniana Audrey moa izy hoe misy zavatra ve ao anatin'ny fonao ao izay mbola nazominao tsy navelanao heloka. Dia namaly tsara izy hoe eny. Dia ozy izy moa Audrey taminy hoe vonina ve ianao ny amela heloka. Dia teo izy teo zany olakolaka hoe tena mafy zany. Dia ozy izy Audrey taminy hoe andeha aloha zay hivavaka ho an'ny olona hafa, fa rehefa vonina ianao ny amela heloka dia hivavaka ho anao aho. Dia toy ihany moa zany Audrey dia rehefa tapitra amin'izay ilay fotoam-bavaka, iny Audrey nanantona azy mba hivavaka ho azy satria efa vonina izy ny amela heloka dia henonareo tsara. Tao anatin'ny 50 taona ity vehivavy ity tsy namela heloka ny vadiny. Tsy namela ny helony mihitsy izy. Azonareo atsaina ve zany? Azonareo atsaina ve zany? Hoe possible ve ny zavatra ohatr'izany? Ary maro ny vehivavy tsy mamela ny vadiny. Tena maro ny vehivavy tsy mahavita mamela ny vadiny. Eny, tena maro ny tsy mamela. Eny, misy lehilahy koa tsy mamela ny vadiny fa ny ankamaroany dia vehivavy avokoa. Ny tena marina, zay aloha fijona vavolombelona voarainay fa tsy resaka ny amin'ity loha hevitra ity tsika akory fa ny tena antony matetika hoe nahoana ny vehivavy foana satria ny vehivavy dia indraindray maka ny toerana izay tsy tokony azy. Ary io fahefana izay niraisin'izy ireo io no manakana azy ireo tsy mety hanaika an'ilay zava-mitranga. Eny, mety misy antony hafa ihany koa, eo koa ny avinavina sy ny sisa fa tsy hitony amin'izany intsontsika. Satria mila mamarana an'ity loha hevitra ity tsika, noho izany ny voka-dratsy ny ateraky ny tsy famelan-keloka dia eo ilay faka-mangidy ao anaty.
manana fakamangintsika ao anatin'ny fotsika ary ao anatin'izany ao amin'ny Hebreo ny toko faharoambin'ny folo dia ny andininy faha-efatra ambin'ny folo. Toko faharoambin'ny folo ny andininy faha-efatra ambin'ny folo. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary famasinana fa izay tsy manam-pamasinana dia tsy ahitan'ny tompo ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy pio tsara ilay hoe fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fandrao isy fakamangidy mitsimpoka ampikorotana ka ho voaloto ny maro. Midika izany fa rehefa misy olona lotika anazy ny fakamangidy dia tsy azomino azy rery ny olany fa andotolo-kafa ihany koa izy, ezaka izy hitady olona izay ahazo azy ka amana ny fakamangidy izay ao aminy. Ary mahatonga korotana ozy izy izany mampitsimboka mitsimboka korotana. Mitsimboka izany maniry. Noho izany zany tokony tsy toetra anatin'izay toe-panahotra izay mihitsika e. Izany no antony tsy famelan-keloka dia tena mamono ny fiainana ara-panahin'ny kristianina anankiray mihitsy. Ary lasa fitaovana mpampisaraka mihitsy izy. Ny kristianina anankiray izay tsy mamela heloka ary mihazona fakamangidy ao anatiny dia fitaovana fampisarahana. Satria tsy maintsy hitady olana izy izarany an'izay olana izay, izarany an'izay tantaran'izay ary ny olana indrindra dia zarainy araka ny fatakarany azy zany. Zany zava-misy ary le olana anankiray izay tantarainy ihany koa dia tena mino fa manana ny rariny izy. Ary izay hono no antony tsy amelany fa tena zavatra any maternelle. Tena any amin'ny klasy maternelle. Fa tena maternelle zany e. Tena magagy fitaovan'ny korontana sy ny fampisarahana. Indraindray anefitsika tsy tonga saina. Amen. Ary tia ny tena zava-doza. Dia zaho hoe mbola mifamatotra amin'izany olo izany foana tsika ankehitriny. Dia naiza le atsika dia tsika ao anatsika foana ilay olona izay tsy navelantsika heloka io. Dia mandritry ny androm-piainantsika eny dia misy mampifamatotra foana amin'ilay olona izay nanao tsy nety tamiko io ka mbola tsy navelako ny helony. Noho izany naiza leako dia etiko ao anatiko ao izy miaraka amiko foana koa izy. Fa voafatotra tsika raha izany e. Tsika nefa tsy natsoina ho voafatotra fa natsoina olona afaka. Amen. Mety mbola misy zavatra hafa mamatotra tsika fa ilay fatotra resako hoe dia ilay fatotra manokana. Voafatotra ny olona anankiray isika satria tsy mety navelantsika heloka mihitsy ny olona anankiray dia nefa raha tsika lasa miara-miaina amin'iny olona iny isan'andro isika dia mimonomonina mitaraina isika dia miteny amin'ny tompontsika hoe Andriamanitra dia mitomany isika manao zavatra maro. Raha tokony hamela heloka fotsiny dia vita. Indrisy anefa fa mbola olona maro ny tahaka izany ankehitriny fa raha lasy anabavy mila mitombo isika. Fa ny famelan-keloka kosa nefa araka ny teneniko anareo teo amaranako azy. Ny famelan-keloka dia manokatra varavarana ho an'ny fitahin'Andriamanitra. Amen. Ary le famelan-keloka tsy eo amin'ilay ambaratonga fotsiny oka izay efa vita mazava fa rehefa mamela heloka marina isika dia afaka mandray zavatra hafa ihany koa na ara-panahy na ara-materialy na azo tsapahitanana. Dia ireo karazana fitahiana rehetra avy amin'Andriamanitra rehefa misafidy ny hamela heloka isika. Manokatra varavarana maro an'ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra zany efa mivakitsika teo. Aoka ozy izy tsisy olona hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany hoe tsisy olona hodiso ny fitahin'Andriamanitra fa zany anefa nataontsika rehefa tsy te hamela heloka isika ka mihazona fakamangidy ao anatsika. Ary aokantsika tsy hitohy hevitra. Ny kristianina zany tsy tokony mitohy tonga ao am-piangonana mipetraka ao am-piangonana isaky ny lahady mihaino toriteny ka mino sy mihevitra izy fa ho tahina miaraka amin'izany. Fa misakana eo aminy bloqué izy. Misakana eo aminy tsy azo heveriny zany. Ary ambonin'izany rehetrarehetra izany aza tsy misy fiadanana ao anatiny. Ny kristianina anankiray izay mihazona fakamangidy tsy mamela heloka dia tsy manana fiadanana ao anatiny ao. Fa ny tompo anefa niantso antsika mba hananantsika fiadanana noho izany misy lisitra ireo fitahiana.
lisitra ireo fitahiana ho antsika vahoaka an'Andriamanitra fa antsika miaina ny zava-misy marina ny fiainana maha-kristianina. Amen. Dia tonga anatina fehi-kevitra anankiray tsika dia ny inona? Mila mitondra ny hazo fijaliantsika izy. Fa mila mitondra ny hazo fijaliantsika sy manetry tena isika fa antsika torotoro sy mitombo ao anatin'ilay tranga miseho. Ary zany ny atao hoe fiainana maha-kristianina ary tsy tokony hitoetra ho zaza intsony isika ka hisotro ronono isa-maraina fa tsia resahan'i Paoly tsara zany ao amin'ny Korintiana ary mpanoratra ny Hebreo ihany koa dia milaza an'izany. Mazava ary ararotina ihany koa ao anatin'izany amaranako azy dia izao hoe aoka tsika nakatona ny varavarana ho an'ny fahavalo mba tsy hisy hirika hidirantsony. Mikatona tanteraka ny varavarana ary everiko hoe zavatra lehibe loatra izany. Fandraintsika monimony manao an'izao ny fahavalo tsy kely lalana kanefa tsika tsy mamela heloka, tsy mavita mamotsitra sy mamela heloka. Ary le mpivady dia tahaka izany foana ny fomba fiainany mandritry ny androm-piainany ray manontolo. Noho izany raha lasianabavy rehefa miresaka hoe famelan-keloka isika dia mila tonga saina ihany koa isika fa tsy tokony miaina ny amin'ny lasa intsony. Tsy tokony mitohy miaina ny amin'ny lasa intsony isika. Fa miaina amin'ny ankehitriny isika amin'ny finoana miaraka amin'ny fanantenana an'ilay zavatra izay miandry antsika any amin'ny ho avy. Amen. Ary mivavaka ao amin'ity marain'ity mba ho afaka avokoa ny isika rehetra amin'ireo endrika fiampangana sy fanamelohana rehetra izay avy amin'ny fahavalo ka samy havita mela ny eloko ny tena tsikavy anie isika rehetra ka hanaiky ny famelan-kelok'Andriamanitra fa indrindra ihany koa ny hamela antsika ny fahadisoan'ny hafa izay nanisy ratsy antsika. Indrindra ireo mpivady. Ary everiko hoe tsy isika izay manatrika eto ihany no iantefanjany teny izany fa ireo rehetra izay miaina antsika sy manaraka antsika ihany koa satria maro loatra ny kristianina izay miaina anatina tsy famelan-keloka. Hany ka tsy vitan'izy ireo miaina ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra izay efa nomanin'Andriamanitra ho azy ireo. Amen. Ka noho izany andao hivavaka tsika ho an'ireo olona rehetra izay tsy mety mavita mamela heloka. Dia ireo izay mbola miazona zavatra ho an'ny olona ao anatin'ny fony ao na iza ny olo izany na iza hivavaka tsika mba haneho ny fahasoavany amintsika ny eny Tompo mba ahafahantsika mamotsitra sy mamela heloka. Amen.